Manodidina ny roetsy ireo mosarena vokatry ny Haintany any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny araky ny antontanisa izay navoakan'ireo mpiara-mobonatoka amin'ny Madagasikara manao asa fanohanana ny vahoaka any atsimo. Mahatratra roetsy ireo olona hiara-ny mosarena vokatry ny Haintany any Androsy Anosy araky ny antontanisa navoakan'ireo mpiara-mobonatoka avy any an-toerana. Araky ny antontanisany men'ireo vondrom-paritra Tsinjaram-pahefanay fotony dia mahatratra 300 raha olona namony ainy hatreto vokatry ny mosary ao amin'ny distrika Ampekily. Ka ny 4 tamin'ny volana Novambra 2024 sy 20 tamin'ny Desambra 2024 dia 20 tamin'ny volana Janoary teo ary 4 kosa tamin'ny volana Febroary ity. Namafisy lehibe ny faritra kosa fa notaterina tamin'ny fotsiny ihany ireo saingy nisy 12 raha olona namony ainy hitany maso. Tsy namarin'ireo vovona fikambanana samihafa manandray anjara tamin'ny fiverina ny 5 sy 9 Febroary teo tao tolany ary kosa io antontanisy io satria ray monja tamin'ny solitena fikambanana miasa ny toerana no tatitra fahafatesan'olona misy 5. Efa niverina nisy moa ny rosakorana any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy iny ataoriana ny Haintany naritra enim-bolana araky ny fampitambavao avy any toerana. Nanatanteraka fidinana fotony tany amin'ny faritra Androsy Anosy, faritra rosan'ny Vomafy tamin'ny fisian'ny Haintany any atsimo Ramatoa Minisitry ny mponina Ontina Real ny herinandro teo. Nisy ny fizarana sakafo ho an'ireo mponina tao amin'ny komuna Andalatanosy sy Tsiombe ao anatin'ny distrika Nambovombe tamin'ny alalan'ny BNGRC. Nanao antsoavo amin'ny tokony anaparitahana ao anatin'ny fotoana fony fanampiana ara-tsakafo sy masom-boly ana toerana moa Ramatoa Minisitra.